fifaliana no iara-panantsika rehetra indray miaraka ao anatin'izao 70 andro fiaraha-mivavaka izao. Andro fa 7 isika androany ary irariana mba handray lesona vaovao indray ao anatin'izao fiaraha-mianatra izao. Ny alohan'ny hidirantsika amin'izay fiaraha-mianatra izay dia manasa anao dia isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay midera mankalaza noho ny haben'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotra indrindra satria afaka hianatra ny teninao eto indray izahay amin'ity anio ity. Aoka ny fanainao masina ho aminay tsirairay avy ary hanome anay ny hery izany fanahinay izany mba hahafahanay manaraka ny sitraponao sy mitandrina izay rehetra ambaranao aminay. Dia mamindrafo aminay fa amin'ny anaran'i Jesosy ny anonay ny vavaka. Amen. Fahafahana mamoa izay indray ny lohahevitra izay hodiniantsika, fahafahana mamoa. Zao nambaran'ny Jaona voalohany toko 2:4. Jaona voalohany toko 2:4. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Jaona voalohany toko 2:4. Tsy mitondra sofiry ny fahalalana fotsiny soratra masina. Tsy manampy antsika izany. Tsy azahoana tombony raha tsy efa ampiarina izany. Noho izany, ny resaka rehetra atao dia tokony hahafantoka eo amin'ny Kristy. Rehefa miresaka ny vokatry ny fanahy i Paoly ao amin'ny bokin'ny Galatiana dia midika izany fa tokony ho hita taratra eo amin'ny fiainan'ireo kristianina izay tonga amin'ny fahateram-baovao izany. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay nambaran'ny Romanina toko 8:7. Ny fahateram-baovao dia mitaky fitaizana mifanaraka amin'izany. Hoy Jesosy Kristy, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Izay rehetra manolotra ny fiainana an'i Kristy dia tsy maintsy mianatra ao amin'ny sekolin'i Kristy io. Izay rehetra milaza ny tenany ho mpanaraka an'i Jesosy dia tokony mahatsapa ny andraikitra mipetraka aminy, hikajy ny tenany ao anatin'ny fepetra ara-pahasalamana tsara indrindra mba hazava ny sainy ary hatakatra ny zavatry ny lanitra. Ny fampanararam-po amin'ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana dia mampalemy ny herin'ny saina. Tsy afaka hametraka tombam-bidy ambony ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay izay hanosika anao hanahaka ny fiainan'i Kristy izany. Tsy ahafahana ihany koa anao ezaka mafy anaovana sorona ny tena mba hampifanarahana tanteraka ny fiainanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka izay takin'ny teniny izany. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo dia atao ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo dia atao ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany toko 10:30. Mahatonga fahadotony ny fahatsapana tsara indrindra ao amin'ny saina ny zavatra rehetra izay mampidi-doza sy mampikorotana ny vavony. Samy misy fiantraika mivantana amin'ny fandrosoantsika ara-panahy avokoa ny fihinanana, ny fisotro ary ny fitafy. Ny fiainana ara-panahy dia fanehoana fahaiza-miaina eo amin'ny fiainana andavanandro.
noho izany dia misy fiantraikany tanteraka amin'ny fanatrarana ny fenitra ambony ny fiainana ara-panahy ny fanavaozana ara-pahasalamana. Mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Petera voalohany 5:5-9. Andeha indray isaintsaina ny taridalina izay novakiana teo. Eritreritra lalina izay ao anatin'ity feokira ity, ka rehefa avy eo dia hiditra eo amin'ny famalinan'ny fanontaniana izay ampisaintsainanao. Dia hiditra amin'ny fanontaniana mampisaintsaina isika. Manoloana ireo sakafo tsy mahasalama mampilendalenda, inona no tsapanao? Manoloana ireo sakafo tsy mahasalama mampilendalenda, inona no tsapanao? Atao ahoana ny fehezana ny fitiavakomana? Atao ahoana ny fehezana ny fitiavakomana? Saintsaino lalina izany fanontaniana izany. Eritrereto lalina ka anazava ny fisainanao ny fanahy masina ahatonga anao handray fanapahan-kevitra ary afaka mitanisa ny tokony atao ianao araka ny fanontaniana hoe inona no tokony atao. Raiso ny fanapahan-kevitra ao ary hoento amin'ny Kristy izany. Zavatra tsapanao ary tianao sy irianao ho tanteraka eo aminao araka ny tahadalina izay nomena mba hahatonga anao tena amo dia hamono vokatry ny tena fibebahana marina hitondra fanavaozana amin'ny fiainana. Andeha hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay iray nahary ny lanitra sy ny tany, tombotombataka ny mpanjaka mahay fanjavatra rehetra atolotra eo anao ihany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fafehezana ny fisainana ka mampahatonga nota eo anatrenao ka tany nafona aminao zany ankehitriny. Isaoranay anao Jesosy satria mbola nomenao ity fotoana ity indray izay nandrenesanay ny teny, ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina zava-misainay fa mahatakatra ny sitraponao raha mpanankeonay izany ka nova tanteraka amin'ny fisainanay ka amo dia amo ny fomba fibebahana ary isy fanavaozana amin'ny toetra tokoa izany. Tononona sy ankatana amin'ny nanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.